Tonga sao daholo zanagasikara mbola ao ampianareo dia mahakasika fianarandro ihany resantsika androany dia matato saoka. Ilay matato saoka tiako lazaina dia ny tokantrano tsy kilalao dia ho hazavaina tsirairay amintsika ilay izy satria na ianao manambady anaty fanambadiana raha ianao koa misy fotoana tsy mahalala hoe inona marina kay izany nidirako tato anatin'ity tokantrano ity ohatran'ny tsy hitako hoe naninona fa tao tafiditra tato. Bevoka dia niditra tato. Nanabevoka zanak'olona dia tafiditra tato. Ohatran'ny tsy nety a. Isorohana izay fanenenantsika izay dia inona ilay hoe matato saoka. Ny fiainanao célibataire tsy mitovy fiainanao manambady. Izay aloha. Célibataire ianao a, dadanao sy ny mamanao no miantoka varinao sy ny laokanao, ny akanjonao, ny écolagenao, ny zavatra ilainao rehetrarehetra na ny borosy nify na ny savony androanao, dadanao sy mamanao no antoka an'izany. Rehefa nanambady ianao, tsisy rarahin'ny dada sy neninao an'izany intsony. Tsy maintsy ny karamanao no avoakanao a, hividiananao a izay zavatra tianao. Ny hofantranonao, ny jironareo amin'ny vady, ny ranonareo mivady, ny sakafon'ny zanakareo, ny écolagen'ny zanakareo ary ny slipinao ihany koa tsy miandry ny dadanareo sy mamanareo intsony fa ny salakan'ny zanakao ary ianao koa tsy maintsy mividy. Mila fanomanana izany. Noho izany ny ati-tsain'ny olona célibataire tsy mitovy ny ati-tsain'ny olona manambady. Rehefa manambady ianao a dia mila mivonona izany ianao a hoe hifampizara ny mombanao ho an'ny zanakao sy ny vadinao izay ilay izy. Fa ianao raha mbola célibataire dia revirevinao irery no mandeha eny ka tsy tsapanao ilay izy. Ilay matato saoka ilay manokatra fe tsy reraka ako manoro. Ho an'ny princesse je ne travaille pas raha ohatra ka kamo indray hanokatra ilay fe rehefa manambady mijanona célibataire. Fa tsy vita BG fotsiny ilay izy dia rehefa manambady indray avy eo dia kivy indray. Lehilahy tsy adala indray an'izany. Rehefa tsy manome lavaka indray dia lasa izy manidina avy eo. Dia indrindray no ohatran'ny kivy niaraka tamin'ny anona indray izy dia ahoana fa naninona izy ohatra lasa tsy tia anahy intsony. Amin'ny ankapobeny aloha na izany na tsy izany ary tsy hoe rehefa manokatra fe ihany koa indray dia tsy maintsy hoe tian'ny lehilahy fahalalana tafiditra ao anatin'ny fanambadiana izany rehefa hoe hanamboatra zazakely isika izay ilay izy. Izay ihany koa no lalao mampikambana anareo anankiroa ilay hoe isan-kalina mifampitainginao. Raha ny tokony ho izy ilay izy a dia mila mifampiresaka foana ianareo anankiroa, tsy misy mahamenatra izany a mampivady mivady. Ny vehivavy moa rehefa manambady lasa be kibo, lasa ohatra lasa galona be fa tsy kely ohatran'ny tamin'ny princesse je ne travaille pas. Dia ambonin'izay koa indray lasa antitra kely, lasa tonga dia mahantitra ny manambady satria ilay adi-tsaina voajanahary natoraly daholo izany fa tsy hoe foronina akory. Ilay lazaiko teo ny adi-tsain'ny tanora sy ny adi-tsain'ny olona manambady tsy mitovy. Ary eto amin'ilay fiterahana tsy mora tompoko izany miteraka izany. Mino aho fa ny olona rehetrarehetra niteraka na handalo tao daholo dia mafy ny miteraka. Ny lehilahy tsy tafiditra tao anatin'ilay miteraka dia jereo tsara fa ny lehilahy tsy dia miova ny vatany satria izy tsy miteraka. Fa kosa ny adi-tsainy eo ihany koa ilay adi-tsainy ilay hoe amin'ny maha-raim-pianakaviana anazy. Mila matato saoka izany rehefa manambady ianao. Raha ohatra ka hoe tsy mifanaraka ianareo anankiroa, miezah foana aloha mifanaraka fa ilay hanorina fiainana vaovao indray anie sarotsarotra ihany anie izany. Fa miezah foana mifanaraka, efa nakambana ianareo anankiroa dia izay mampivady mivady nakambana, tsy natao ho sarahana iza n'iza intsony. Fa mila miezaka ianareo a, raha toa ka resaka ilay hoe manokatra feno olana, tsisy tokony hoe olana mihitsy izany ho an'ny lehilahy. Ny lehilahy tonga saina rehefa fadim-bolana ny vehivavy eto amin'ilay koa hoe taorina fiterahana ary ny fiainana andavanandro mila lehilahy manao romantika. Mila manao romantika ialahy izany akory tsy midika hoe manao je t'aime tsy vita ny vava miteny je t'aime akory ny antsoina hoe mity olona ianao. Fa ny fihetsika ialahy, ny fitenin'ny ialahy ary ny zavatra ataony ialahy ao an-trano izay dia efa anisan'ny je t'aime tsara be andrasan'ny vehivavy. Ohatra manasa lamba ny vehivavy, lasa ialahy mandeha makeny aminazy manoroka anazy izo kipiso miandrendrea rehefa avy eo ary nanina. Iny ny oroka kely nataony ialahy iny dia efa tonga dia matsiro be nanirikitany kialana. Ohatra indray fotsiny hoe mamafa trano ao kialana izao dia kapohany ialahy kely ny vodiny dia mety sakambin'ny ialahy mafy be. Mahafinaritra ity vadiko ity. Izay fotsiny nataony ialahy dia efa ho hitan'ny ialahy tsara fa misy fe misokatra rira alina. Izay nge ilay romantika e.